أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت النما نتن أرابا وانسكريتا panarakat stapakan feitalaftin TVM amni zo marenani alaadi izo ralasa nabavi atau natin filna Islam tamnirna ronska dia ni resadresaka mahakasika ni tantaran'i Ibliss alayhi lana ilay lehibe ny devoly izay nikomeny Allah tamin'ny iraka sy ny didy nomeny Allah andeha hiankoka eo amin'ny Adama alayhi salam. Rehefa tamin'izany izy dia nametraka fanamby fa tsy maintsy hanary ny zanak'olombelona indrindra ny taranaky ny Adama ary mitaterahany tokoa izany fanamby zany satria nivereziny ireo zanaky Adama ary nanovany ihany koa zavatra maro samihafa hatramin'ny mpaminany vahoaka amin'ny mpaminany sy ireo olona tety aorina. Manaraka an'izany raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam dia Tompo Allah subhanahu wa ta'ala niteny ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim manao hoe inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Tena marina hozy izy fa ny shaitan na ny devoly dia fahavalonareo ary aoka ho raisinareo fahavaly tokoa izany devoly izany. Mazava ny teniny Allah ary mahitsy ny teniny Allah fa io devoly io dia fahavalontsika ka aoka tsika handray azy ho fahavalo fa tsy haka azy ho namana. Mbola niteny ihany koa Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an Karim manao hoe ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan. Ho ianareo mpino izay nanaraka amin'ny finoana Islam, midira nareo ao anatin' zany finoana Islam zany ao anatin tanteraka fa tsy miazoazo ety ivelany na ny tongotra ray ao anatin ny tongotra ray ety ivelany. Dia rehefa vezy dia niteny manao hoe wala tattabi'u khutuwati shaitan, ary aza manaraka ny adia tongotra ny shaitany. Ny dia tongotra ny shaitany na ny famindra ny shaitany dia nampitandremo ny Allah subhanahu wa ta'ala mivantana antsika zanak'olombelona. Satria ny devoly raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam dia tsy hiteny anao mivantana izy hoe manotany Allah, tsy hiteny anao mivantana izy hoe mijangajanga, tsy miteny anao mivantana izy hoe misotrotoka na mamono olona, fa ataony isany ambaratonga na etape par etape no entinao manota an'izany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ity tantara anankiray ity entintsika manamarina fa etape na ihany koa mandeha tsikelikely ny fomba fanaovan'ny shaitany atsika mandra-pahatongavantsika amin'izany fahotana lehibe izany. Tantara anankiray izay nitantarany ireo manampahaizana fa tamin'ny vanim-potoana talohan'ny finoana Islam zany dia nisy lehilahy tamin'ireo jiosy. Dia io lehilahy tamin'io jiosy io, tamin'ireo vahoaka jiosy io dia mpanompo any Allah ary tena matahotra ny Allah ary tsy misy kianina mihitsy zany lehilahy zany ary namorona fiangonana kely eny amboniny zany eny amboniny tendrombohitra anankiray ary eny izy tena manompo any Allah subhanahu wa ta'ala. Niezaka ny shaitany nandribiriby an'izany lehilahy zany saingy tsy vita ny shaitany nandribiriby azy. Ka taty aorina rehefa nisy mpirahalahy anankitelo izay vonona izy ireo handehanao ady masina dia inona zavatra izay nataon'izy ireo? Satria izy ireo nanana anabavy tamin'izay ka tsy hain'izy ireo hoe aiza ny toerana ametrahana nyity anabaviny ity. Nijery ny olona teo an-tanàna mpanota avokoa, olona mpanao ratsy avokoa, ary nijery izy ireo dia nahita lehilahy anankiray antsoina hoe Barsus, ilay mpanompo any Allah. Ino ny safidiny izy ireo dia ametrahany an'izany anabaviny zany mba hitaiza azy na ihany koa hitazona azy sy anara-maso azy mandra-piverenany reto mpirahalahy anankitelo andeha hamonjy ady masina ireto. Rehefa nanaiky an'izany Barsus, izany lehilahy mpanompo any Allah subhanahu wa ta'ala izany, dia rehefa lasa ireto mpirahalahy anankitelo reto dia isan'ny maraina izy tonga manatitra sakafo kely ho an'izany vehivavy zany ary manao salamo izy mandondona fotsiny
de miteny assalamu alaikum, ity efa vonina ny sakafonao, de lasa izy tsy mahita an'izany vehivavy zany mihitsy. Rehefa manao an'izany izy isan'andro dia niditra tsikelikely tao an-tsainy ny shaitoanina ny devoly, de niteny devoly tamin'izay fotoan'izay hoe enao ve isan'andro manaritra sakafony fotsiny fa tsy mba manontany ohatrany ahoana ny fiainany ao, so de misy zavatra ilainy, so de izy ao marary, so de izy ao misy zavatra iangaviny anao, ka maninona raha miandry kely ianao, rehefa manokatra varavarana izy de miresaka kely ianao amin'izay fotoana zay. De noekeny Barsis zany nieritreritra nidirany shaitan zany, de nanomboka teo izy isan'ny maraina izy isan'ny maraina dia mandondona ary miandry kely hoe ahoana ny vaovaonao, inona ny maresaka, inona an'izao. De nandeha izy taty aoriana zay ihany no nataony, nihitatra indray ny sainy nidirany shaitan, ka niteny izy manao hoe raha misy mahita moa ianao miresaka amin'io vehivavy io ambaravarana io, tsy tenenin'olona mpanadala anabavin'olona ve ianao? Maninona raha miditra ao an-trano ianao, de rehefa tonga ao an-trano ianao manontany zavatra zay mety anontanianao, de tsy ampy 5 minutes ianao de miverina mody any an-tranonao. De nanaiky an'izany ihany koa izy amin'izay saina nidirany shaitan zany, de nanomboka teo i Barsis niditra tao an-tranony zany vehivavy zany, ary niresaka izy manontany ny haly na situation zany vehivavy zany. Taty aoriana niditra tsy moramora ihany koa ny shaitan, de inona zavatra zay niteneny shaitan tao an-tsainy zany Barsis zany, maninona moa raha sangisanginao fa ohatra matotra loatra ianao, mampatahotra n'io vehivavy io ny fahamatoranao, ohatra matotra loatra, tsy mba miresaka mihitsy ianao amin'ny fiainana na ny resam-pitiavana na inona, mba sangisangio izy. Nanomboka teo de nisangisangy Barsis, nisangisangy Barsis, ny afara taty aoriana lasa nifankatia izy roa, ary tsy vitan'izy mifankatia fa lasa tafanao an'izany zavatra mamoa fady na ny fijangajangana tamin'izay fotoana zay. Rehefa nanao fijangajangana i Barsis ka natahotra, ary teo izy vao tonga saina fa tsy nety ny zavatra nataony, ka nandeha bebaka izy tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Saingy afaka ray volona ro volona taty aoriana tonga izany vehivavy zany teny tamin'ny Barsis manao hoe bevokanao izy za tamin'ny zavatra zay nataontsika iny. Teo vao maika ny asa loha i Barsis hoe inona ary no ataoko, inona no ataoko, zavatra napetraka n'olona ty amiko satria za no atokisana indrindra. De teo shaitan niditra indray tao anatin'ny sainy Barsis, ka niteny izy manao hoe maninona moa raha vononao any io vehivavy io sy ny zanany, satria nahoana, satria raha ohatra ka avy zany ny anadany anankitelo de tenenina hoe narary izy, ary rehefa narary izy dia maty de nalevoko. Amin'izay fotoana zay tsy misy fanontaniana maro, anao olona zay atokisany ireo anadany. De nanaiky tokoa izy tamin'izay fotoana zay, ka nikendry izy ary namono an'izany vehivavy zany sy ny zanany rehefa teraka. Taty aoriana rehefa tonga anadany zany vehivavy zany, de niteny izy ireo aiza ny anabavinay, de niteny Barsis hoe Allah subhanahu wa ta'ala nandahatra ny zavatra rehetra ka maty izany vehivavy zany, ary tsy tratra intsony fa tsy maintsy nalevina satria narary izy teto. Natoky ireny anadainy ireny, saingy rehefa natory izy tamin'ny alina dia napahitany Allah nofy, na ihany koa niditra ihany koa shaitan nanambara ny zavatra rehetrarehetra izay nandalo fa nivonony Barsis izany zazavavy zany, ary andaninareo mandeha amin'ny toerana na ohatran'izao ao ny fatiny anabavinao sy ny zanany. De lasa tany ireny tamin'ny maraina hitan'izy ireo ny fatiny anabavy sy ny zanany zany vehivavy zany. Niazakazaka izy ireo nandeha tany amin'ny Barsis, ary nampitandrina azy sy nampitahotra azy mba hiteniny marina hoe inona marina nataonao tamin'ny anabavinay. Farany dia nanaiky Barsis fa namono an'izany anabaviny zany, ka teo zany ireny lehilahy telo eny nila hamono any Barsis. Rehefa namono izy dia niazakazaka nandositra i Barsis. Rehefa niazakazaka nandositra izy dia teo shaitan niseho mivantana tamin'ny Barsis, ka niteny taminy manao hoe za afaka manavitra anao satria zao nampanao an'ireny problème rehetrarehetra reny taminao. De niteny Barsis hoe inona ary no hevitra, de niteneniny zavatra anankiray any angatahako aminao, manao sojody na miankohaka eo amiko ianao, de amin'izay fotoana zay ianao dia ho afaka anao amin'ny ity problème lehibe mahazo anao ty. Nanaiky an'izany Barsis ary niankohaka tamin'ny Ibliss, tamin'ny shaitan, ka teo izy no nivonony ireo ampianada na ireny rahalahy anankitelo reny. Maty Barsis, tsy vitan'izy nanao ny zavatra tsy mety, nijangajanga,
ary namono vehivavy anankiroa ary farany nofaranany Allah ny fiainany teo ampanaovana sojody na fiankohofana amin'izany shaitany izany. Zany dia fahotana lehibe hitantsika angambany ambaratongany zany zavatra izany. Ambaratonga niainga tamin'ny hoe manontany vaovaon'izany vehivavy zany, niafara tamin'ny fijangajangana ary rehefa bevoka dia niteraka ary mivonoa ny barsisy ary niafara ny fiainany niankoka tamin'ny shaitany. Zany dia fiafarana ratsy indrindra no niainana zany barsisy zany. Zany dia tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatiny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe kamathali shaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Ny toetoetra fanaon'ny shaitany ozy izy dia miteny izy amin'ny olombelona hoe manotay ianao, manova fahotana anao, mikomia ianao. Falamma kafara, rehefa anao nanota sy nikomy tokoa dia niteny izy manao hoe inni bari'un minka, zao dia miala madiodio aminao, inni akhafu Allah rabbal alamin, satria za matahotra any Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa misy eritreri-dratsy ao aminao dia matetika iny eritreri-dratsy mampanao zavatra ratsy ianao, mampisotro toko anao, mampijangajanga aminao, fa saingy amin'ny farany anao dia manenina amin'izany zavatra izany ary mila matetika manao a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny mahakasika an'izany shaitany zany. Rehefa tonga ozy izy amin'ny andro farany dia milaza mivantana amintsika izany shaitany zany, miteny manao hoe waqala shaitany lamma qudiya al-amr, miteny ozy izy ny shaitany rehefa tonga ny fitsarana na ihany koa ampidirina any amin'ny paradisa ny olon'ny paradisa ary ampidirina any anatin'ny afobe ny olon'ny afobe, ka ao anatin'ny afobe mifanena ny olona zay nanotany Allah amin'ny Ibliss, dia miteny Ibliss amin'izay fotoana zay manao hoe inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tena marina ozy izy fa tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia nampanantenanareo fa mpanantenana marina, fa zao kosa nampanantenanareo fa mpanantenana lainga ka mialatsiny aminareo. Wa ma kana li alaykum min sultan, ary zao ny tsy nanana tanjaka na ihany koa fahefana taminareo ka nanerinareo tsy maintsy ikomy an'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany. Illa an da'awtukum fastajabtum li, fa ny zavatra nataoko ozy izy dia nangataka na niantso anareo na ihany koa nampirisika anareo amin'ny fanaovana asa ratsy dia namaly anareo tamin'izay fotoana zay. Fala talumuni walumu anfusakum, ka noho izany aza mamentsiny ay ianareo fa ny teninareo ihany no omeotsiny amin'izany fotoana zany. Zany dia teneniny Allah amin'ny andro farany io eritreri-dratsy ao anatinao zay napetraky ny shaitany io. Shaitany amin'ny farany dia miteny izy miala madiodio aminao ary tsy misy fahefana nataony taminao fa niantso fotsiny izy napirisika ianao no nanatanteraka an'izany, ka andaotsika samiaraka hiaritra ny sazy zay mandalo ato anatin'izany afobe zany. Zany no toetrany zany shaitany zany sy ny famindra araka amin'ny voalazan'ny teny Allah subhanahu wa ta'ala hoe aza manaraka amin'ny famindra na dia tongotry ny shaitany, satria tsy mitena mpiandoany mijangajangana manaova ratsy fa ataony mandeha étape par étape mba hahafahanao zany tafalatsaka ao anatin'izany fangalarana na ny fijangajangana na ny fahotana lehibe izany. Raha lasana bavy atao anatin'ny fiona Islam, misy zavatra tena ankafizin'ny shaitany ary mahafalifaly azy, fa misy zavatra kosa mampitomany an'izany shaitany izany. Ny zavatra tena ankafizin'ny shaitany araka ny tantara, indray andro Ibliss alayhi lana dia namory ireo miaramila ny rehetrarehetra tamin'ny toerana anankiray. Dia nanontany izy tamin'izay fotoana zay, iza taminareo navita asa zay mendrika misolo toerana na mahazo an'ity toerana izay misy ahy ity? Dia nilaza ny olona anankiray, zany navita nampisotro toka olona, teneny mbola tsy izy zany. Zany navita nampijangajanga olona, mbola tsy izy zany. Zany navita nampangalatra olona, teneny miaramila ray, mbola tsy izy zany. Zany navita nanao an'izao, zany navita nanao an'izao. Dia mbola tsy nisy nankatoaviny Ibliss, dia ray tamin'ireo miaramila ny nangatany hoe androany ozy izy zao dia navita nampisaraka ny mpifankaty na mpivady anankiray. Ka teneny Ibliss alayhi lana, anao no mendrika misolo nyity toerako ty, satria ny zavatra mahafalifaly ny Ibliss na ny shaitany indrindra dia ny olona mpifankaty na mpivady miady ary miafara amin'izany fisarahana zany. Rehefa misaraka izy ireo dia
zany zavatra tiany shaitany reny satria aorinan'izay lasa olona ny fakati teo lasa mifakahala, ny fianakaviana ny fakahazo teo lasa pirafy, ny fianakaviana zay ny fanolotra masaka sy ny manta teo lasa mifandrafy izy ireo, ny mpifankate lasa mpifahavalo, ary tsy vitan'izany fa ilay firaisana ranofo halal zay nataonareo teo de lasa samy manao an'izany amin'ny sisiny ihany ianareo, lasa haramo ny vitanareo ka nahafaly ny Ibliss zany. Fa ny zavatra zay mampitomany azy kosa de tadidio fa rehefa mpifankatia anankiroa vonina hiditra ao anatin'izany tokantrano zany dia amin'ny andro anaovan'ireo famatoram-panambadiana na ny nikah no mampitomany an'izany Ibliss zany, satria rerim-po vermaina ny nataony hampilatsaka anareo anatin'ny fijangajangana sainga anareo ny safidy ny hiditra amin'ny ara-dalàna ara-pinoana nikah eo anatrehany Allah ka mitomany izy amin'izay fotoana zay ary tsy vitan'izy mitomany fa tena malahelo tokoa amin'izany mpifankatia anankiroa miditra ao anatin'izany nikah zany. Misy teboka vitsivitsy reto raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam mba aoka hitandremantsika sy mba hiomanantsika fatratra. Voalohany amin'izany rehefa atsika isaka andeha atory amin'ny hariva dia tsara atsika mamafa na ihany koa manakopaka ny fandrina, satria tadidio tsara fa mifandrina tsy misy olona dia ny shaitany matory eo amin'ny atoandro. Rehefa fandrinanao tsy misy olona dia shaitany matory eo amin'ny atoandro. Tahaka zany ihany koa ny lamba zay anaovantsika tsy de tsara loatra ahantona izany, satria izy miantona ny shaitany manao an'izany lamba miantona izany. Indrindra moa miantona efa fotoana maharitra ny lamba anankiray dia tsy tokony ahantona zany lamba fa anaovana na avalina izy rehefa tonga izany anariva izany. Ary atsika ihany koa raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam isaky ny zavatra zay ataontsika dia manaova foana bismillah amin'ny zavatra zay ataonao, na isakafo anao manaova bismillah, na anao atory anao manaova bismillah, na anao lamba anao manaova bismillah, na anasa vilia anao manaova bismillah, ahandro anao manaova bismillah, sakafo anao manaova bismillah, satria rehefa miteny bismillah anao dia mandositra izany shaitany izany. Fa rehefa anao kosa tsy tafiteny an'izany bismillah zany dia tonga ny shaitany miara misakafo anao, tonga shaitany miara manao zavatra rehetrarehetra aminao, eny fa hatramin'ny firaisana ara-nofo aza ataonao amin'ny vadinao dia tokony anao doanao mba mandroaka an'izany devoly izany, fa raha tsy manao doanao dia devoly miaraka aminao io amin'izany fanaovana firaisanao amin'ny vadinao zany. Zany dia fampianarana zany finoana Islam ny zavatra rehetrarehetra izany. Manaraka an'izany aza mijanona ela ao anatin'izany toilette zany na ny WC, satria any no toerana ipetrahany ireo devoly na ihany koa tranomponenany ireo shaitany izany. Manaraka an'izany ihany koa dia aza mipetraka ela ao anatin'izany toilette na ny WC zany, satria ny WC raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia tranomponenany ireo devoly na ireo shaitany zany. Ary tadidio ihany koa indrindraindrindra ho an'ireo tanora fa ny zavatra mampirearea indrindra ny devoly dia ny fisotroana toaka. Zany hoe ny fisotroana toaka sy ny fidorohana zava-mahadomelona no anisan'ny zavatra anankiray zay mampirearea ny shaitany, satria tratrany ao anatin'ny fandrikana anao, ary ny zany toaka zany dia ummul khaba'is, zany hoe reniny ireo fahotana rehetra ety ambony tany, ka rehefa anao nanao fahotana zany dia tsy maintsy tafirobaka amin'ny fahotana hafa. Raha anao nisotro toaka mora aminao ny mijangajanga, raha anao nisotro toaka mora aminao mamono olona, raha anao nisotro toaka mora aminao mihinana zavatra voarara, raha anao nisotro toaka mora aminao manao zavatra izay satria ny sainao mihitsy efa tsy eo, ka izany no lalana idiran'ny shaitany moramora any aminao, ka aoka anao hiala amin'izany fidorohana zava-mahadomelona sy ny fisotroana toaka izany. Farany raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia ny afatra napetraka ny Ibliss tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam. Tatsika hiaraka amin'ity tantara izay nitantarainy Ibn Omar amin'ny hadisy manao hoe ndray andro izy mpaminany Musa alayhi salam nifanena tamin'ny Ibliss alayhi lan. Rehefa nifanena tamin'ny Ibliss izy dia niteneny ny Ibliss ory Musa, ianao ilay nisafidiny Allah miresaka mivantana aminy, anao ilay nisafidiny Allah nomeny an'izany karazana faminaniana izany, ka zao izy mba miangavanao zavatra anankiray mandana zao elanelano na ihany koa teneno amin'ny Allah fa za tianao tauba na ibebaka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lasa mpaminany Musa alayhi salam niteny tamin'ny Allah ny hafatrin'izany Ibliss izany.
rehefa miverina i Mosa alayhi salam ka mifanena tamin'ny Ibliss dia niteny izy hoe efa nampitaiko tamin'ny Allah ny afatrao. Dia niteny Ibliss inona ary ny valiteniny Allah? Dia niteneny ny mpaminany Mosa alayhi salam tokana ozy izy ny fibebanao dia andananao mandeha miankoka na manao sujudo amin'ny fasanany Adama alayhi salam. Tezitra mafy Ibliss tamin'izay fotoan'izay ka niteny manao hoe mbola velona ray Adama alayhi salam tsy nanao sujudo na niankoka tamin'izao. Amin'izy efa maty ve zao dia anao iankoka amin'ny fasana? Tsy possible zany ry Mosa alayhi salam. Dia rehefa avy eo dia niteny Ibliss tanky ianao ozy izy satria ianao efa nampita afatro ihany tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia mba omeko sosikevitra na conseil na ihany koa hafatra anankitelo anao. Amin'reto vanim-potoana anankitelo reto ozy izy dia tadidio ry Mosa fa zao tsy maintsy tonga eo anatrehanao amin'ireto vanim-potoana anankitelo ireto. Voalohany amin'izany indal ghadab, rehefa anao ozy izy tezitra dia tadidio fa zao tsy maintsy eo amin'izay fotoana zany fa inni ajra minka majra dam, satria zao ozy izy amin'izay fotoana zay miditra anatin'ny lalandranao ary zao no mampafana ny atezeranao ka lasanao manaonao fahatany, mahavita mamono olona, mahavita miteny zavatra tsy voarara, mahavita mandaroka, mahavita miteny zavatra zay tsy ampoiziny olona mihitsy rehefa anao anatin'ny atezerana. Ka tenen'ny Ibliss zay ny teboka voalohany tsy maintsy zao ozy izy présent rehefa anao tezitra ka aoka anao ahatsara amin'izay fotoana zay. Zay no natonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam teny manao hoe ny atezerana dia avy amin'ny shaitany ka rehefa tezitra ny ray aminareo mandany izy manao odo satria amin'ny alalan'ny odo ny mamono an'izany hatezerana izany ary aoka anao iova toerana raha ohatra ka nitsangana anao mipetraka, raha ohatra ka anao mipetraka matoria rehefa tratra an'izany hatezerana zany. Zay afatra tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ny vanim-potoana faharoa zay tsy maintsy mahaeo ny Ibliss alayhi lana araka ny afatrany ihany dia amin'ny fotoana ny olona anankiray handeha hamonjy an'izany adimasina izany. Satria amin'io fotoana io tenen'ny Ibliss dia tonga amin'izany olona zany zao mampiditra fandrebirebena ao anatin'ny sainy ka miteny manao hoe ny vadinao ny zanakao ny katavelany handeha hamonjy adimasina ianao ka raha sendra maty any ianao iza hikarakara ny vadinao, iza hikarakara ny zanakao? Mba efa nisaintsaininao ve zany zavatra izany? Hany ka lasa le olona izay andeha hamonjy an'izany adimasina zany matahotra izy ka tsy maintsy miverina izy amin'izay fotoana zay. Ohatran'izany nataony Abdullah ibn Ubay ibn Salol tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa andeha hamonjy adimasina Uhud izy ireo dia naverina ny ampahatelon'ireo miaramila tamin'izay fotoana zay. Zay zavatra zay nefany anisan'ny fahotana lehibe eo anatrehan'ny Allah ny fandosiranao na ny fiemoranao rehefa raikitra ny adimasina ho fiarovana ny finoana islamo zay. Ny fahatelo ozy izy na ny vanim-potoana fahatelo zay tsy maintsy mahaeo ny Ibliss alayhi lana dia niteny izy manao hoe rehefa anao ozy izy mipetraka miaraka amin'ny vehivavy zay tsy fady anao. Raha ohatra ka vehivavy tsy fady anao zany hoe vehivavy azonao vadina ary izy azonao vadina io nefa mbola tsy vita fomba aminao ka mipetraka any amin'ny takotakona na amin'ny toerana lavitra nareo roa dia tadidio tenen'ny Ibliss alayhi lana manao hoe fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha. Zao izy dia mipetraka ho facteur zany hoe mpitondra afatranao makany aminazy ary mpitondra ny afatrany avy aty amiko. Zany hoe rehefa misy olona anankiroa lehilahy sy vehivavy mpifankatia mipetraka amin'ny takotakona dia ny shaitany miasa mandrapa avitany reny olona mpifankatia anankiroa reny tafalatsaka ao anatin'ny fijanganjangana na tafalatsaka ao anatin'ny zavatra mamoafady satria ny shaitany dia tsy maintsy eo izy amin'izay fotoan'izay ka afatra ho antsika zay mpifankatia mbola tsy vita an'izany fomba izany. Rehefa sendra miresaka amin'ny fiansenao anao dia tokony misy olona anankiray akaiky eo ary zay ny fomba ny finoana islam na izany ray aman-dreniny na ny anadany hipetraka eo na mandeha amin'ny toerana anankiray zay be olona amin'izay fotoan'izay ianao afaka miresaka sy mandamina ny programma miaraka amin'ny olontianao sy mametrapetraka ny lamina zay tokony hirosoanareo ao anatin'izany fanambadiana zany. Zay no afatry ny Ibliss alayhi lana tamin'ny mpaminany Mosa alayhi salam ary zany afatra zany dia afatra ho antsika rehetra ihany koa tadidio izy
mandritra an'ireo vanim-potoana anankitelo ireo. Zay ngamba no mahakasikasika ny Ibliss alay lantoiny ny émissiontsika na ny fandaharantsika tamin'ny heriny, ary ny toy izay izitsika izy androany ity mahakasika ireo hevipetsiny izany devoly izany sy ny famindrany zany, ary ihany koa ny hafatra napetraka tamin'ny mpaminany Mosa alayhi salam. Ka isorako anao naraka an'izany fandaharana zany hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao, ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny alahady herinany toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.